volana novambra 2024 dia nisy ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny ministeran'ny fambolena fa tena loza goavana ho an'ny vahoaka malagasy tokoa ny firongatry ny valala. Mahery ny 900 mponina mantsy no tantsapam-boly sy mpiompy avokoa. Nangataka fiara-miasa tamin'ny FAO ny ministera tamin'izany fotoana izany. Ny volana aprily 2024 dia rakotra valala tanteraka i Madagasikara. Nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 ny fandahan'asa mandritry ny 3 taona na ny programme triennal izay niarahana tamin'ny FAO sy ny rafitra teo aloha CNA na Centre National Anti-Acridien. Mahery ny ray tapitrisa sy 9 hektara ny velarantany rakotry ny valala tamin'ny 2024. Mpiasa fiaramanidina, angidimby sy fiara tsy mataho-dalana ary moto ny FAO mandritry ny taona 2024 hatramin'ny 2025. Mitotaly $470 ny volana ampiasaina tamin'izany. Ny volana Jona 2024 ny faranan'io fandaran'asa mandritry ny 3 taona io dia manodidina ny 9 hektara ny velarantany rakotry ny valala. Ny faran'ny volana Janoary 2024 dia natsangana ny IFVM na ivotoerana famongorana ny valala eto Madagasikara izay nanohy ny asa famonombalala eto amin'ny tany sy ny firenena. Fiara tsy mataho-dalana ary moto no fitaovana ampiasaina tamin'izany. Angaretona no paikady nampiarina mandritry ny taom-piadiana voalohany ny joroany ivotoerana ary rodobe kosa no natao tamin'ny faharoa. Rodobe nampiasaina naomby satria arakarazay teo hoe raha vao fantatry ny teknisiana fa mitoerana anankiray ny ipoiran'ny valala dia avy hatrany dia ekipa be dia efa miandry azy any hamono azy. Ny taona 2024 mahery ny 9 hektara no velarantany rakotry ny valala ary amin'izao 2024 izao dia efa 3 sy 10 hektara no sisa rakotry ny valala eto Madagasikara. Ny ainga tany amin'ny 1,690,000 hektara ny velarantany rakotra valala. Amintsika amin'ny teny izao efa latsaka ny 35,000 hektara. Zava-dehibe zany. Itsika rehetr'ireo ianareo amin'ny ivotoerana no nazahoantsika izany vokatra zany. Tratratsika eto Madagasikara ny phase de rémission noho ny asa lehibe nataon'ny mpiara-miasa amintsika tany amin'ny ady amin'ny valala. Tonga nitsidika ny foibeny IFVM sy ny trano fitehirizana fanafody adiana amin'ny valala eto Toliara ny solitena mahatry ny FAO Andriamatoa Tala Patrice tamin'ny voalohany volana Jolay 2024 teo. Resy lahatra tanteraka izy amin'ny ezaka lehibe nataon'ity ivotoerana ity mba hanatratrarana ny fotoana ny fitoniany valala na ny phase de rémission. Raha nitafatafa amin'ny tantana ato amin'ity ivotoerana ity moa ny tenany dia nilaza fa vonona ny FAO hitondra ny anjara biriky amin'ity ady amin'ny valala ity raha ilaina izany. Arak'izany dia tratra ny tanjona ary hita takatra fa miaina ampahatoniana tanteraka ny vahoaka malagasy noho ny fananganana ity rafitra vaovao misana ny ady amin'ny valala ity.